malala ao amin'ny tompo ho ampitombonao aminareo mandrakariva ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Aza manaiky hanova ny tenin'Andriamanitra. Aza manaiky hanova ny tenin'Andriamanitra. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika anio ato amin'ny bokin'ny Nomery 7:20, ny andininy 9:40 hatramin'ny 4:20. Aza manaiky hanova ny tenin'Andriamanitra. Ny repirepy tsy nahita izay ale ny mpanjakany Moab, i Balaka zany, any ka ny mitady famonjonana, nandeha mitady fankatovana sy fisikidina no haneriny haminganana any Israely. Israely zay tena tao amin'ny heriny rehetra rehefa nivoaka avy any Egypta dia nandresy ireo fahavalo rehetra ny fanehitra taminy, ary na zay heverina fa fahavalo lehibe tamin'izany aza dia niala-maina teo anatrehany. Tao anatin'izany ohatra ny Midianita, tao anatin'izany ohatra ny Amorita. Niala-maina teo anatrehany zanak'Israely. Dia natahotra i Balaka ka dia nitady fankatovana tany amin'ny Balama. Ny tsy fantany anefa dia efa nahazo ny baikon'Andriamanitra i Balama, ka natohinona tsy ho voaovan'ny Balaka mihitsy ny fanahy masina zay efa niasa mialoha tao amin'ny Balama. Na dia tsy maintsy nandeha ihany ary izy rehefa naniraka mpialoha lalany Balaka haka azy. Dia nandeha izy saingy efa mazava mialoha ny foto-kevitra fa tsy teny afa-tsy izay teny ampitenenin'Andriamanitra izy. Tsy hanaiky izy ny ho alaim-panasy ho zahana toetrany amin'izay tenin'Andriamanitra, fa na dia nangatahana ary izy hanozona ny zanak'Israely dia tsodrano mandrakariva no nataony, satria izay no teny nampitondrain'Andriamanitra azy. Nisy fotoana Balaka mpanjakan'ny Moab nanambitamby azy hanonotra voninahitra azy. Nisy fotoana nanambitamby azy hanome harembe. Nisy fotoana efa tena nanao farateny mihitsy aza ka nampiasa ny fahefany sy ny heriny rehetra amin'ny mampanjaka azy. Saingy mazava mandrakariva ny tao amin'ny Balama araka ny hafatry ny tenin'Andriamanitra tao aminy. Tena nisy fotoana ary izy niteny mihitsy hoe na dia omenao volamena sy volafotsy ray trano aza aho dia tsy afaka hiteny afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany. Na dia teo aza ny influence rehetra izay natao taminy, ny tsindry sy ny vesatra rehetra izay nomena azy satria mpanjaka no miteny, dia tsy niova ny afatr'Andriamanitra nentiny. Asehony ao anatin'izany mantsy fa ilay Andriamanitra tsy miova amin'ny teniny fa hita dia hita tokoa an'Israely no naniraka azy, ka tsy ny tenin'Andriamanitra ihany no tsy miova fa ilay Andriamanitra tompon'ny teny mihitsy no tsy mivadika amin'ny teniny. Zay no filazany azy eto manao hoe Andriamanitra dia tsy mba olona ka andangy, na zanak'olombelona ka aneniny, fa izay nolazainy tsy maintsy efainy, ary izay noteneniny tsy maintsy ho toviny.
Toetran'Andriamanitra sy mampiavaka an'Andriamanitra manokana ilay maharitra amin'ny teniny ka mianina fa zay efa nolazainy dia tanterahana. Tsodrano no nolazainy dia tsy miova kosa ny afatr'Andriamanitra fa tsodrano mandrakariva. Revako malala ao amin'ny tompo eo amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fitoriana ny filazany tsara matetika dia misy tsindry samihafa mitarika amin'ny mpanompon'Andriamanitra atao hanova ny tenin'Andriamanitra eny an-dalana. Ny conflit d'intérêt ny fitadiavana ny tombontsoa manokana, fa ao ihany koa ny trafic d'influence samihafa izay tovesatra manindry ny mpitory filazany tsara, tsy hiteny afa-tsy zay tiany manam-pahefana ohatra, tsy hiteny afa-tsy zay tiany mpanambola ohatra, tsy hiteny afa-tsy zay tiany tompon-tany ohatra. Ambara ry havako fa ny tena mpanompon'Andriamanitra marina dia izay mijoro amin'izay nasain'Andriamanitra ho teneniny. Efa fantatsika tsara fa fahafatesana neno ateraky ny fividianana vola ny afatr'Andriamanitra. Simona mpanao ody eo amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly dia nampiasa vola mba hividanana ny fanahy masina. Niteny tandro Petera hoe ity misy vola dia mba omezany fanahy zany koa mba entina baboana olona sy ahazokarena. Tenen'ny mpanompon'Andriamanitra manao hoe verezy ianao mba amin'ny volanao, sao lazainao azo vidim-bola ny fahasoavan'Andriamanitra. Ry havako malala amin'ny tompo, tahaka izany ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy na iza afaka manova ny afatr'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Tsy misy na iza afaka mamily lalana ny tenin'Andriamanitra tsy hiteny amin'izao andro ny faminaniana izao. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ry havako malala, maranitra manindrona mampisaraka ny aina sy ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka, ka manasa sy maladio izay tandrifiny rehetrany fa tsy voatery hovaina akory. Isika mpanompon'Andriamanitra hanaiky hiteny izay ampitenenin'Andriamanitra, fa mety izay ihany koa isika izay antefiany ny tenin'Andriamanitra hanaiky handray ny afatr'Andriamanitra izay miteny mivantana sy mahitsy amintsika. Tsy izay teny tao misarotsarona fiadanana sy fahasambarana ihany akory no omen'Andriamanitra antsika, fa indraindray mety misy teny marary, teny izay manindro, teny izay manitsy, kanefa tsy azo ovany zany, fa izany mihitsy no ambaran'Andriamanitra amintsika. Aoka ry havako isika ho mpanompo ny teny ka ho matoky amin'ny kely, ho tendrena napaka ny be. Aoka isika tsy hanaiky ho avilivilin'ny fakapanahy samihafa mba hitondra ny tenin'Andriamanitra hivona na hironany amin'ny lalan-diso. Aoka hahajoro amin'ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra marina. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra isaoranay ny anaranao ilay Andriamanitra miteny. Tsy olombelona ianao ka handainga, fa izay efa miteneninao tsy maintsy ho tovinao, ary izay nolazainao tsy maintsy tanterahanao. Efa hitanay izany, efa renay izany, efa voaporofo teo amin'ny tantara izany, ary mbola manatanteraka izany mandraka ankehitriny ianao. Hiasa mahery amin'ny fiainan'ny mpanomponao tsiraray avy, ireo kristianina izay mangetaeta sy miandro fatratra anao ao anatin'ny famoiza-po fahakiviana, ireo izay mitady anao Andriamanitra fatratra hiditra antsehatra amin'ny fiainany andavanandro, ary indrindra ho an'ireo izay tsy mba mahalala anao akory. Tompo, hiasa mahery amin'izy ireny ianao, ahafantarana fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao,
tsy misy tompo tokony ekena mihoatra no ianao. Ary mivavaka izahay ho amin'ny taninay, ny anasitrananao ny taninay amin'ny lafiny rehetra mba hitondra fiadanana araka ny teninao. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany. Amen.